Miarabantsika rehetra indray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ny tenako amin'ity andro an'ity indray. Tonga amin'ity amin'ny fiangonana Sardis tsika amin'izao fotoana izao. Soratsika ny Tompo lehibe. Maro ny zavatra izay fahitantsika ihany koa tao anatin'izay. Ary mbola noho izany tsika amin'ity an'ity satria mbola maro ihany koa ny zavatra mbola tsy hitantsika. Ka manasa antsika hiaraka hivavaka ary hivavaka tsika amin'ny anaran'i Jesosy. Jehovah'Andriamanitra raha io, mankalaza anao izay midery anao ary manome voninahitra anao. Eny mananatra avy ny anaranao izay raha io, hatramin'izao ko mandrakizay. Mangataka aminao izay raha io, mampianara anay ray, ny teninao amin'ny alalana fanainao masina, fa vonin-kely izay vahoakanao. Aoka ray ny fanainao masina no ampiteny ny vavan'ity mpanomponao, ka aoka izay tendrenao ray no ho voalaza eto. Aoka ihany koa ny fanainao hiasa amin'ny tsirairay avy, ahatanteraka ny sitraponao. Dia raina ny anaranao ray, kalazaina ny anaranao any. Ifona aminao ihany koa nefa izay ray, ny amin'izay tsy fahatanterahanay sy ny amin'izay fahotana vitanay teo anatrehanao. Ny amin'izay nahalatsaka anay, mamindrafo aminay ray, mamelany eloka irenao. Mangataka aminao izay Jesosy, tovy amin'ny ranao izay ho afa-pahotana. Sasao amin'ny ranao izay Kristy ho afa-keloka. Dia aoka Jesosy ilay ranao, hanadio sy hanasanay, hanamarina anay. Hoenao Tompo manambara manao hoe iza ny mpanga ny olo moafidin'Andriamanitra. Andriamanitra ny efa manamarina azy, iza ny anameloka, Kristy no mifonao azy eo anatrehan'ilay Andriamanitra ray. Dia misaotra Jesosy io ny amin'ny famonjena izay nataonao ho anay tamin'ny ranao soa. Dia raina mandrakizay ny anaranao Tompo, kalazay ny anaranao. Dia raha kofindranao ny tokantranonay, ny fifandraisanay, ka aoka tsy hanana satana fahefanana dia kely azy, ary eo am-pelatananao Kristy no metrahana izao fampianarana izao. Ny anaran'i Jesosy nanondratana izany vavaka izany raha eto anatrehanao. Ary farany Tompo, dia mivavaka izay ho an'izay marary ny tokantrano eny. Eo mandahy mankam-pandriana, eo ny voan'ny tazo, eo ny voan'ny kansera, eo ny voan'ny aretina maro samihafa, ny tapaka, ny may, ny asmatika, sy ny zavatra maro samihafa Jesosy io. Ho an'ireo izay marary rehetra Kristy ka mandre izao fampianarana izao, dia meteza Tompo hamindra fo amin'izy ireo ianao. Aoka ny Jesosy ilay tananao mahery sy sandranao nahindritra, no kiasika ny loharanon-karetina rehetra izay mahazo izao amieny izao fampianarana izao. Ka aoka Jesosy ilay dia kapoka taminao ny hanasitrananao azy ireo dia ho sitrana izy ireo. Mandidy ny aretina rehetra izay mahazo atsika tokantrano ato, tonono ny aretina izay mahazo anao. Sitrana izay aretina rehetra, voatonona teo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, sy ny dia kapoka taminy ary ny herin'ny fanahy masina. Tonono ny aretina izay mahazo anao, ko mandidy ny aretra izay voatonona teo, sitrana izay aretina rehetra voatonona teo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy sy ny dia kapoka taminy ary ny herin'ny fanahy masina. Dia raina ny anaranao Andriamanitra, kalazay ny anaranao any. Finoana no nanaovana izany Tompo araka ny teninao manambara manao hoe izao ny famantarana anaraka izay mino ametra-tanana marary izy dia ho sitrana ny marary. Ny famonjena tokoa dia avy amin'ny finoana fa tsy avy amin'ny asa. Mino izay fa ianao no mpamonjy anay, mino izay fa ianao no mpanasitrana anay, mino izay fa efa nianivavaka ianao Andriamanitra ray. Dia mitenena ray fa vonin-kely reto vahoakanao ny anaran'i Jesosy. Amen. Ia. Eroso aritsika manana finoana dia ho sitrana ianao raha nino izany, satria ny finoana no azahoana famonjena. Raha ny zanaka no nafaka anao dia ho afaka tokoa ianao. Resika farany izany dia niresaka tsika rehefa niditra n'ity fiangonana Sardis ity, dia zavatra hitantsika izany tao anatin'izay dia mikasika ilay hoe manana anarana ho velona ianao. Hitantsika tao anatin'ilay hoe manana anarana ho velona dia inona moa fa ilay fanavaozam-pivavahana zany izay nataony reto
satria miakabeazana izy ireo dia pretra zany, tahaka ny Lutera zao pretra, tahaka ny Jean Hus pretra, dia presque olona pretra tao amin'ny fiangonana katolika zany izy ireo no nandinika ny soratra masina ka rehefa nazava le fahamarinana dia nanao nanohatra ny zavatra tsy nety tao amin'ny fiangonana ary nampianatra zany ny vahoaka ka tonga ny fanenjena nahazo an'izy ireo. Fandraisantsika be teto moa zany le izy fa vokatry ny asa izay nataon'izy ireo zany dia misokatra ny sain'ny olona ary be dia be no tsy nanaraka intsony ny dogman'ny eglizy na ny doctrinan'ny eglizy ihany koa, ny fotom-pampianaran'ny eglizy zany, ary betsaka ihany koa tsy natoky ny fiangonana katolika intsony tamin'izany vanim-potoana zany ka nitsoaka ny alan-daharana tao amin'ny fiangonana izany. Na dia teo aza nefa izay asa nataon'ireto pretra rehetra izay tamin'ny fanavaozana ara-pivavahana zany sy ny fanarahan'ny olona sy ny hafanampon'ny olona izay nandrezany hafatra zany amin'ilay fahamarinan'ny soratra masina dia zao hoe vetivety ihany dia naninona le izy tsy ny évoluer intsony le fandrosoana zany amin'le fitadiavana le fahamarinan'Andriamanitra ary lasa ny nangatsika zany le izy, ny nangatsika zany le izy. Inona ny anton'izay zavatra zay? Ny anton'izay zavatra zay dia lasa variana zany, lasa nisy fatoriana zany teo, nisy torimaso teo raha zay ny azo hitondrana anazy. Satria ohatran'io le zavatra nitranga zany tary amin'ny tantaran'ny tanànan'ny Sardis. Inona zavatra nisy teo amin'ny tanànan'ny Sardis? Raha mijery ny Crésus zany le mpanjakan'ny Sardis zay niaina tao anatin'ny arena be dia sondriana tamin'izay izy ka nieritreritra izy ohatran'ny hoe fa hananantsika daholo ny zavatra rehetra, kinona moa mampahory antsika ohatrohatr'izay zany le izy. Kanjo tamin'ny ora tsy namposiny tonga ny fahavalo, nivaravarana ny vavahady ny tanàna ny sokatra, niditra fotsiny fahavalo tsy misy mpiambina, nanjanaka ny Sardisy dia rava Sardisy rehefa avy eo. Zay vokatra an'izay izy dia izay koa no nahazo an'ity fiangonana ity mouvement ity zany na ty hoe fanavaozana ara-pivavahana ity, tena hoe nisy zany izay hafanampo zay tany am-boalohany ary tena nafinaritra mihitsy le hafanampo zany, nisy firoboroboana teo amin'le hoe fiverenana tamin'le hoe tenin'Andriamanitra, satria le hoe miverina any amin'le fampianarana fototra dia ny fahamarinana tany amin'ny andron'ny apôstôly zany. Io fiverenana tamin'ny fahamarinana fototra io nefany tsy hoe tonga dia azony zareo daholo le fahamarinana fototra, ny fahamarinana rehetrarehetra izay very tany amin'ny fiangonana apôstôlika, fa une partie ihany ny azon'izy ireo, zany hoe kely tamin'ny fahamarinana fototra ihany mbola azon'izy ireo. Zay mbola hitan'ireto mpanavoam-pivavahana reto zany, tahaka ny Lutera, tahaka ny Jean Hus, tahaka ny Pierre Valdo, tahaka ny Wycliffe, tahaka ny Calvin koa zany, izay somary taterina kely fotsiny, tahaka ny Calvin koa, Calvin moa zany teo periody niarakaraka tamin'ny Lutera teo fa taterina kely. Dia Calvin koa zany, dia ireo fahamarinan'ireo zany no azon'izy ireo dia tsy nitombo intsony izy satria nahoana efa leken'ny fanjakana koa ilay fivavahana kristianina tamin'izay vanim-potoana zay. Dia efa presque be dia be koa nydresy lahatra zany ka lasa hoe protestante. Ka le hoe protestante, inona moa ny hevitry le hoe protestante zany? Fa ny hevitry le hoe protestante dia hoe les réformes zany. Zay ny hevitry le hoe protestante, les réformes zany. Ka inona moa les réformes? Ny réforme dia zao hoe fiverenana amin'ny fahamarinana fototra zany. Zay le réforme, fiverenana amin'ny fahamarinana fototra zay very, na hoe ancienne discipline ny fitenenana anazy, fiverenana amin'izay zany. Ka eto resaka fivavahana izy dia fiverenana amin'ilay fampianarana fototra zany le réforme nataon'ireto mpanavoa-fivavahana reto. Fa ireto réformateur reto zany no antsoina hoe protestante satria naninona nanohatra ny église katolika izy dia lasa antsoina hoe protestante, hoe protesté zany izy. Nisy zavatra tsy nety tao dia tena miprotesté tamin'izay izy, tsy mety zao zavatra zao, nanohatra izay zavatra tsy nety tao zany izy. Dia arak'ilay nitenena teo hoe kelankely fahamarinana izy ireo, azon'izy ireo, fa tsy hoe tonga dia nahazo ino izy ity, tsy hoe tonga dia ananany daholo le fahamarinana tany am-boalohany rehetra zany.
fa mbola kely ny fahamarinany hitan'izy ireo. Dia ny zavatra nisy arak'ilay tenenina teo hoe tsy ny tombotsony izay fahazavana hitany zay, fa nijanona tamin'izay fahazavana kely hitany fotsiny izy fa tsy ny tombotsony l izy. Zay na tonga teo amin'le andininy azafady eo amin'le andininy voalohany tapany faharoa, dia ny andininy faharoa dia ahoana izy izy? Fantatro ny asanao fa manana anarana ho velona ianao, kanjo maty ihany izy izy. Kanjo maty ihany. Miambena ka horeny tsara ny zavatra sisa izay saika maty, fa tsy hitako tanteraka ny asanao eo anatrehan'Andriamanitra. Na ny anarana ho velona izy kanefa nanina? Kanjo maty ihany izy izy. Dia toizan'ilay izy eo ambany indray, fa tsy hitako tanteraka ny asanao teo anatrehan'Andriamanitra. Zay zany hoe tsy tanteraka le asa. Nanomboka asa tsara izy, fa nahoana? Tsy tanteraka le asa. Raha tokony ho velona le anarana le réforme zany, tokony hoe tena fahazavana lehibe, lasa fahazavana kely fotsiny le izy, dia maty le izy. Rehefa tsy mirehitra, ohatra hoe mampirehitra hafa ankenao ka rehefa tsy mirehitra be iny, tsy pozipoziny dia maty ho azy ny farany iny. Maty ho azy ny farany iny. Dia io moa zavatra nresahantsika arak'izay zavatra zay hoe na ny fiangonana protestanta ary dia zao hoe tsy mitovy ny doctrine ny zareo samy protestanta ihany, satria lasa nisy fisarahana koa teo anivon'ny protestanta. Ny fiangonana luthérienne dia inona ny zavatra misy ny fiangonana luthérienne? Manana ny fotom-pampianarany ny église luthérienne, manana ny fotom-pampianarany koa ny église FJKM. Ny FJKM moa zany avy amin'ilay hoe Calvin zany, dia hoe calviniste zany. Dia manana ny fotom-pampianarany koa ny fiangonana FJKM. Ny didifolon'ny fiangonana luthérienne dia manaona mitovitovy amin'ny église katolika, zany hoe nisy nanesorana tao anatin'ilay didifolo tao anatin'ny baiboly, akoatran'ny protestanta hafa zany. Dia eo ihany koa ny resahantsika farany, na ny fitandremana ny andro alahady ary, dia io andro alahady io nge dia zao hoe andron'ny église io, fa tsy sabatan'i Jehova io, na andron'ny tompo io, fa ny église no nametraka an'io. Ka raha misy olona miteny manao hoe diso zany fa fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty zany, dia zay fotsiny izy hoe hevitra ao zany zay, satria nahoana? Tsy izay ny araky ny tantara, ny voasoratra araky ny tantara, dia ny église katolika no nanova ny andro sabatan'i Jehova, andro fafito zay andro sabotsy, navadiny ho andro alahady, ka lasa hoe io ny andron'ny tompo. Ny église katolika no nanovana io. Ary niaraka tamin'ny Constantin izy nanovana io. Dia rehefa nanovana io izy dia ny zavatra nisy ao amin'ilay concile de Laodicée, canon 29, hoe aoka hozy izy, isika maninona? Isika kristianina dia tsy hanao tahaka ny jiosy intsony izay mitsahatra amin'ny andro sabotsy, fa aoka itsika hozy izy hitsahatra amin'ny andro alahady, le jour vénérable du soleil hozy izy. Zay andro anomponany ny masoandro ny andro alahady, dia lasa io ny andro ivavahana, dia lasa io ny andro ivavahana. Inona ny anton'izay zavatra zay? Fa io le zavatra hitantsika teo amin'ny fiangonana Tiatira, le hoe finanana ny enanterina tamin'ny samby sy vijangatsangana, efa nianarantsika iny fa tsy verenantsika. Dia nipetraka nefa io tonga ny fiangonana protestanta, le fahamarinana zany tokony hoe nitombo tamin'izay zavatra zay, fa tsy nitombo intsony, satria maty le mouvement zany, maty le réforme, maty le fietsehana zay natao, dia nitoetra tamin'izay zavatra kely hitany izy. Maty ihany koa moa ireo mpanavao fivavahana taty aoriana, dia vao maika tsy nitombo intsony ny taranaka taty aoriana zany, dia tsisy fitomboana intsony zay fahazavana zay, lasa nijanona ihany izy tamin'ny andro alahady. Eo ihany koa ny resaka le hoe inona ny zavatra anankiray koa, le ohatra hoe fetin'ny fiangonana, ohatra hoe ny resaka hoe ny fanaovana Noely zany, hoe ny fahateran'i Jesosy Kristy 5 Desambra, avy any amin'ny katolika daholo inge zany no lovaina, nefa tsy ao anatin'ny soratra masina zany, fa tsy nitombo tamin'izay zany ty fiangonana protestanta itya izany. Inona ihany koa ny zavatra nataon'ny église zany, dia zao hoe tsy vitan'izay fa lasa nanao inona koa izy? Lasa nanana ny tradition izy, na hoe lasa nanana ny fombany koa zany le fiangonana. Ohatrany hoe ny FJKM manana ny fombany luthérienne, manana ny fombany sy ireo protestanta hafa zany.
lasa nanana ny fomba mpivavahana izy, lasa nanana ny fomba koa le fiangonana ohatra ny katolika izay nanana ny fombany zany. Ka inona ny tena lasa nibahana atao amin'le fiangonana, ny zavatra nibahana atao amin'le fiangonana zany dia zao hoe rasaka ohatrany hoe ny fianarana rasa enseignement philosophique ho ny fitenenana zany, lasa hoe fahendren'olombelona ny resaka hoe théologie. Ka izany no atambatra amin'iny amin'ny finoana kristianina dia lasa manino, lasa hoe formalisme religieuse zany le izy, lasa ohatrany hoe lasa fombafomba le izy, lasa fomba le izy. Ka raha vao ny fahendren'olombelona no ampiarahanao amin'ny finoana zany, tsy miaraka zay, mifanohitra zay, nianarantsika teto zay zavatra zay, ny fanahy manohitra ny nofo ary nofo dia manohitra ny fanahy. Raha tsy izany ozy izy dia nahoana, samy nanao zay tiany natao ny olona. Dia izay mihitsy ilay izy nakambana koa zany zay, nakambany fiangonana protestanta koa zay zavatra zay, ary zay zavatra naninona nanoerany ny fiangonana katolika dia izy indray ny naninona, izy indray ny nanangana zay zavatra zay zany rehefa avy eo, izy indray ny nanangana an'izay sy namerina an'izay tamin'ny toerany. Kanefa ny zavatra nisy dia zao hoe ireto mpanavao fivavahana reto nefany dia naninona maty nge izy ireo noho ny fanoerana ny zavatra tsy nety tao amin'ny fiangonana. Adinina efa izay taty aoriana. Tsika olombelona zany mora manadina, tsika olombelona mety manadina. Inona koa ny zavatra nisy rehefa nanomboka nahazo ny toerana amin'izay zany ity fiangonana reto protestanta ireto zany, tahaka ny Luther, ry Calvin, zany hoe efa taty aoriana zany, taona taty aoriana satria efa nakenin'ny fitondram-panjakana izy, ary ny fiangonana katolika ary nanomboka tsy dia nahazo an'zareo intsony satria narovan'ny mpanjaka ihany koa zany ny reto protestanta ireto zany. Dia inona nefa ny zavatra nisy dia ny zavatra nataon'ny katolika indray koa ny lasa nataon'izy ireo. Andray ohatra fotsiny tsika hoe inona nataon'ny Calvin. Calvin, ny zavatra nataon'ny Calvin dia zao hoe ny apanga ny tsara olona izy natolotra hodorana, ny tsara olona natolotra hodorana izy dia savant anankiray zay ny anarany, Michel Servet ny anarany, nanohatra azy satria fantatsika efa ny fahalalana olona manana fisainana hafa izy fa tsy mino an'Andriamanitra ohatra n'izany, dia manohatra ny fampianaran'ny Calvin ny zavatra ataony. Dia inona ny zavatra nataony? Nitsaraina izy dia natolotra n'inona? Natolotra ny hodorana. Zany hoe lasa namono koa zany le protestanta. Tsy vitan'izay ihany fa na Luther ihany koa ara dia nanao an'izay zavatra zay. Luther dia ny se moquer nanaraby an'ireo nanaraby ny katolika, nanaraby ny jiosy. Lasa anti-juif izy zany, lasa anti-katolika izy. Ary ny teny mihitsy Luther, matetika mantsy zay izy hoe ohatrany hoe mijery film tsika dia ohatrany mijery hoe tantaran'ny Luther. Dia ohatrany hoe zavatra tsara ao nalefa fa misy zavatra tsy hitanao tao ambadika an'ireny tantara ireny, fa misy tantara ny tantaran'ny Luther, misy tantara ny tantaran'ny Calvin. Fa ny fiangonana tsina tsy ampiseho hoe inona moa ny zavatra tsy nety, fa zavatra tianao raisina no omeny. Fa rehefa mijery ny tantara ianao dia zao na Calvin na Luther dia nanao ohatra ny zavatra nataon'ny katolika ihany koa. Rehefa nanohatra ny fahefan'ny eglizy, reto mpanavao fivavahana tamin'ny andron'ny Tiatira, dia novonoina ny anjehana. Rehefa nahazo toerana koa, toeram-panjakana reto fietsehana protestanta ireto, dia arak'ilay teneny teo, ny tsara ry Calvin nanolotra olona hodorana ihany koa izy tahaka an'ilay Michel Servet zany, savant anankiray. Teo ihany koa i Luther, ho an'ireo izay nanohatra azy, nanohatra ny fampianarana ka tsy nanaraka azy, dia hoe vonoy. Nisy zany zavatra zany. Nisy zany eo amin'ny tantara zany, mijereo tantara fa misy zany zavatra zany. Misy ny mpampianatra mampianatra an'izany, misy ny manohatra an'izany zavatra zany. Dia inona nefa ny antony mahatonga an'izareo manao an'izany? Izy ireo olona roa. Tahaka ny Eglizy katolika ihany koa dia milaza izy fa kristianina ihany koa izy. Kristianina kely manao an'izany. Dia raiso ilay izy, Jesosy ve namono? Ny Romanina teo nampijaly ny jiosy, nitsangana ny
iza ny anaran'reto zelota reto nitsangana ny zelota iady amin'ny romanina ary naniry mihitsy arany jiosy hoe apakatra an' jesosy ho mpanjaka ny jiosy mba hafahana manohitra ny reto romanina reto fa jesosy tsy nety jesosy tsy nety satria ny fanjakako tsy eto izy jesosy fa any an-danitra ny fanjakako jesosy ny teny manao raha misy mamely ny takolako akavanina tolory azy koa ny ekaviny zany nataon'i jesosy kristy fa tsy avy izy hoe tia manohitra ny fampianarako aloha vonoana ianao firifiry nanohitra ny fampianaran'ny kristy anga kristy nitsangana namona ka eto zany le zavatra le famonoana zany teto dia inona ny zavatra nisy amin'ny anaran'ny kristy ihany koa ny amonoana tahaka ny tamin'ny andron'ny katolika ihany amin'ny anaran'Andriamanitra no amonoana dia ny zavatra misy anefa dia mbola velona ry Luther tamin'ny fahaterany mbola velona ry Calvin dia le fahazavana zany na le fietsehana izay natao zany hanavaozana le fanavaozana le finoana zany amin'le lalan'ny fahamarinana izay hita dia zao ny maty le izy dia tsy nitombotsony dia io zavatra io nefa miverina amin'izao fotoana zao firifiry ny fiangonana mitsangana nahita fahamarinana men'Andriamanitra fa tsy hoe men'Andriamanitra fahamarinana ny torin'ny fahamarinana izy io zao ny zavatra misy dia rehefa avy eo nanahoana nanomboka miditra amin'ny sehatra politika manomboka hoe ahoana ny fomba amataran'ny olona tsika rasaka resaka hoe laza zany ny zava-dehibe ahoana ny mba ahafahantsika mifandray amin'ny olona lasa tsy le ka azo ampidirina ao am-piangonana daholo izy olona rehetrarehetra fa tsy le fahamarinana intsony ny ampidirana olona ao am-piangonana fa rehefa be nisy ao am-piangonana dia zay ny zava-dehibe dia manina maty ho azy le fiangonana misy zany nazaha zao ary nahitan'izany maso a tsy teny anaram-piangonana fa fiangonana nisy ateo aloha dia zany ny zavatra nisy nahita fahamarinana nahita fahazavana nefa nanahoana maty le izy satria nahoana tsy nitory le hafatra zay tokony toriana intsony fa natory sy nyritory amin'ny resaka politika amin'ny resaka laza amin'ny resaka hoe fampisehoana hoe arena hoe izy hoe zay koa mba manana arena koa sy variana tamin'izany zavatra rehetrarehetra zany sy ny resaka communication fanaovana image zany fanatsarana ny hoe zao lasa zany ny zava-dehibe za moa zany efa tsy eo amin'izany fiangonana zany tsony ary maniry mba tsy ho tonga amin'izany toerana zany satria ny mpanompon'Andriamanitra rehetra rehefa tsy mitandrina dia tratra n'izany daholo mivavaka mafy mba tsy ho tratra n'izany satria ny zavatra natao taloha ihany ange no miverina amin'izao fotoana zao zay ny zavatra nisy tamin'ny fiangonana katolika zay ny zavatra nisy tamin'ny fiangonana protestanta zay ny zavatra misy amin'ny fiangonana evanjelista zay misy amin'izao fotoana zao ro zany ny zavatra misy zany na sabatista io na aladista io zany ny zavatra misy sy mahazo ny fiangonana rehetra amin'izao fotoana zao ka mahatonga ny vahoaka an'Andriamanitra zany tsy mahita le fahamarinana zany dia io le teneniny atao amin'ny Matthieu 4:20 io na ny teneniny atao amin'ny Matthieu 4:20 ato zao ny teneniny atao amin'ny Matthieu 4:20 ny andininy fa 12 raisitsika kely zay dia zao ny zavatra teneniny ato Jesosy no mitenany io ary noho ny habeny tsy fankatoavan-dalàna dia hiamangatsika ny fitiavany maro inona moa mahatonga le atsika zany hoe memena le izy raha nanana le hafanana zany le fiangonana dia nanina ny nangatsika izy zay le hoe manana anarana velona kanjo maty any inona ny nampangatsika azy dia izy ihany no miteny azy io ahoana ozy izy noho ny habeny tsy fankatoavan-dalàna ozy izy dia miamangatsika ny fitiavany maro zany hoe rehefa tsy mitandrina ny lalàn'Andriamanitra zany ianao sy tsy manaraka le tenin'Andriamanitra zany ianao dia normal ianao raha mangatsika normal zany ianao raha tonga amin'izay toerana zay zany satria le fitiavanao an'Andriamanitra amin'ny alalan'le tenin'Andriamanitra zay hitanao satria zay nge ny tena nampiroborobo an'le mouvement protestante na le fietsehana protestante satria tena nafana fo izy afaly ny olona nahita hoe ay ve zany le tena fahamarinana tato amin'ny soratra masina dia nitsangana izy ireo napita izany fahamarinana zany nafana fo
fa tsy naharitra zay fanana zay fa nanina rehefa nahazo toerana izy sy nekeny fitondram-panjakana sy variana amin'ny zavatra aranofo zay nisy dina ny maty le izy ny nahangatsika le izy noho ny abeny tsy fakatoavan-dalàna izy dia lasa tsy nanaraka an'izay tsony dia maty angely izy tsy izany miteny fa Jesosy inona ny tenen'i Kristy manana anarana ho velona ianao kanjo maty any izy izy ary hitako fa tsy tanteraka teo anatrehan'Andriamanitro ny asanao zany hoe tsy tanteraka zany ny asa zay tokony nataony teo anatrehan'Andriamanitra dia zany mahatonga andreo fiangonana mangatsika normal ianao raha tonga any am-piangona ianao dia mba mihaino toriteny ianao dia misy restory mitomony vadinao ianao mba malala menatra fa ty am-piangonana ianao dia mesinao ny ataonao avy ary mino ifaly mihira tapoko nefa tsy hira nefa le izy fa toriteny eo dia izy mo tsy hira le izy teo atoriteny lasa vy ary mino no voateny eo firifiry nefa natory oatra zany any am-piangonana asinareo mba nahita ny Mr Bean le mandeha ho am-piangonana iny dia matory dia mandoalika amin'ny tany dia misy ngamba fa nahita an'iny aby ny ankabeazany fa zany ny ataon'ny olona satria nahoana rehefa misy toriteny any am-piangonana dia tsy mba misy hafananana le toriteny any am-piangonana azy zany ara protestanta fa raha ny fiangonana katolika mbola zavatra hafa ndray koa ny any fiangonana katolika satria io tenin'Andriamanitra io makatoko sy andininy anankiray amin'io izy dia tsy miverina amin'io tsony izy rehefa avy eo akabeazany zay zange mba efa katolika ihany mba fantatra ihany ny zavatra nisy tany fa tsy dia hoe miteniteny fa tany eto za koa mba efa nivavaka tany amin'ny protestanta ihany mba efa hitako koa ny zavatra nisy tany zany tsy le hafanana zany tsy misy izy ave ianao rehefa any am-piangonana rangahy dia tonga any am-piangonana ianao tsy mba rehefa mizany hoe mideran'Andriamanitra zany misy hoe mite hafantanana miravo mifalia miobio an'Andriamanitsika ao izy mite hafantanana any amin'ny Salamy fa 7:30 any misy 7:70 misy an'izany miobio izy mite hafantanana ary firenena rehetra miobio an'Andriamanitsika na mite hatanana zany tsy azonao atao any te hira somary malefalefa ohatran'ny lirana ataoko teo avy ary mino ifaly sy ioby nefa ioby ifaly satsy dia mihira ohatrohatr' zany fa rehefa mioby dia tena mioby rehefa hira vavaka dia mihira vavaka mba miteny fotsiny azy zany fa sao dia hoe mikritika indray ozy nareo aloha toizantsika le lesona fa sao dia be indray no tezitra eo toizantsika le lesona ary dia inona moa zany mahatonga le hoe miamangatsika zany inona mahatonga le hoe maty le afo tao aminy no le tsy fakatoavan-dalàna nefa io zany ny fiverenana tamin'ilay fanavaozana hoe mba verenana hitandremana le fahamarinana fototra misoratra masina kanjo tsy voatandrina indray zay zavatra fa le fahamarinana kely zay mba azo kely iny tsisa voatazona teo zany dia iny maty le izy na ny nanarina velona ianao kanjo maty ary hitako fa tsy tanteraka ny asanao izy teo anatrehan'Andriamanitra ny taranaka taty aoriana zany amin'izao vanim-potoana ianantsika zao dia zao hoe ny akabeazan'ireo membre ny fiangonana protestanta satria ny fiangonana protestanta no resantsika eto dia tsy mba mametraka fanontaniana kory hoe inona moa ny tonga anay ho protestanta ity ary maninona moa ny anaran'ny fiangonana iny atao hoe protestanta fa dia ny akabeazany dia miteny tia ny fiangonan-drazanay ohatran'ireo taranaka tany aloha ihany tia ny fiangonan-drazanay dia manaraka iny manaraka fomba zao ny fomba fotsiny dia zao manaraka an'izao zay aranay fa ny zavatra tsy fantany zao hoe io fahamarinana zay niraisiny eo amin'ny fiangonana io nge ka kely fotsiny ange ny fahamarinana zay ananana satria tsisy mametraka an'izay fanontaniana zay ary raha misy miteny aminy azy hoe mba jereo re fahamarinana fa mba misy an'izao anatin'ny soratra masina io reto fiangonan-drazanay aza kitikitihana io nefa nahalehibe anay
mahavonjy anay io. Dia nen'ilay olona zany lasa hoe le fiangonan-drazana no mahavonjy fa tsy hoe Kristy no mahavonjy. Tsy hoe Kristy no mahavonjy fa lasa hoe le fiangonana no mahavonjy. Dia izay foana no mampamerina antsika manao hoe ny zanak'Israely ange fiangonan'Andriamanitra. Fa rehefa niodana tamin'Andriamanitra dia izao natolotr'Andriamanitra ho babony. Ka na zanak'Israely io na fiangonana katolika io na fiangonana protestanta io na fiangonana inona zany misy anao dia izao vahoakan'Andriamanitra ianao. Fa inona ny zavatra anankiray ao anatin'io? Tsy any katolika ianao raha milaza ho kristianina ianao. Tsy any katolika ianao na amin'ny protestanta ianao na jiosy ianao na adventiste ianao na protestanta ianao na fiangonana sekta misy anao na evanjelika ianao. Raha milaza ianao kristianina tsy an'ireo fiangonana misy anao ireo ianao fa any Kristy ianao. Ka raha any Kristy ianao dia inona ny zavatra voasoratra teo amin'ny Galatiana izay mivakiantsika manao hoe raha any Kristy fa izay any Kristy dia efa nanombo ny nofiny sy ny fanindriny teo amin'ny hazo fijaliana. Fa ny nofo dia inona? Manohitra ny fihevitry ny fanahy. Ary inona moa ny atao hoe inona ny asan'ny nofo? Ny asan'ny nofo ange dia izao hoe fandikan-dalàna. Ny asan'ny nofo dia fandikan-dalàna satria ny asan'ny nofo dia fahotana eo anatrehan'Andriamanitra. Ny asan'ny nofo dia fandikan-dalàna. No le tsy fankatoavan-dalàna nefany dia ny hamangatsika ny fitiavan'ny maro. No le tsy fankatoavan-dalàna dia ny hamangatsika ny fitiavan'ny maro. Dia izay le tenena teo raha milaza ianao kristianina any Kristy ianao. Raha any Kristy ianao dia efa nanombo ny nofinao sy ny fanindrinao izany hoe ny fahotanao fanombolonao teo amin'ny hazo fijaliana. Izany hoe tsy mandika lalàna zany ianao raha any Kristy. Inona ny fahamarinana amin'ny soratra masina fa tsy hoe tia ny fiangonan-drazanay tia ny nahavonjy anay. Mahampanahelo ianao raha izay ny fisainanao. Fa any Kristy ianao anaram-piangonana ihany no misy anao io. Ka raha io fiangonana io no tsy manaraka ny fahamarinana dia tadio fa ho lavin'Andriamanitra hoe tahaka ny nandavan'Andriamanitra any jiosy tany amin'ny testamenta taloha. Fa raha any Kristy ianao dia maninona? Rehefa misy zavatra tsy mety eo dia maninona ianao? Manohatra n'izay zavatra izay ianao. Ka raha manohatra n'izay tsy fahamarinana izay ianao dia izay ilay antsoina hoe manana anarana ho velona ianao amin'izay fotoana izay. Fa rehefa tsy manohatra ianao dia inona? Anarana matiny ianao zany. Dia inona? Tsy tanteraka eo anatrehan'Andriamanitra zany ianao. Rehefa maninona? Rehefa manaiky ilay tsy fahamarinana misy eo amin'ilay fiangonana. Tsy tanteraka zany ianao anatrehan'Andriamanitra. Ianao tsy mety handroso tsinonako. Misy teny izay ao amin'ny soratra masina hoe lazaio amin'ny zanak'Israely mba handroso. Ianao miteny zay eto ihany mahavonjy anay eto. Dia hoy ny fitenenana dia eo ary mitoera tsara. Inona moa ny azo atao fa dia izay zany. Izay zany. Inona ary ny torohevitra amen'i Jesosy an'ity fiangonana ity? Ny torohevitra amen'i Jesosy zany dia izao hoe araka ny efa niresahantsika teo dia noraisina tamin'ilay zavatra nahazo an'ilay tanànan'ny Sardisy teo amin'ny tantara zany. Zavatra nisy hoe nanan-karena ilay tanànan'ny Sardisy no izay tsy fiambenana izay nefa dia inona? Lavo tapika izy tsy napoizina. Lavo tapika tsy napoizina izy. Ka hozy izy hoe en train passé de gloire et en présent de misère. Zay zany ny toerana misy an'ity fiangonana ity. Nanana tany am-boalohany izy tena hoe mendrika hodiraina ny asa izay nataony. Satria tena hoe ny roborobo, ny fitoriana, ny filazantsara ary ny fahafatesan'ireo martiora dia izao hoe zezika fampiroboroboana ny filazantsara ny nahafatesan'izy ireny. Izany zavatra izany nefa dia izao inona? Efa souvenir ihany zany sisa zao. Souvenir ihany zany. Ohatran'ny hoe mba efa fahatsiarovana sisa zany hoe tamin'izay taloha izany zavatra nisy. Dia ohatran'ny mampatsiahy zavatra anankiray ilay izy. Ohatra zany ianao zany hoe
Kristy zao mampianatra mantsotra mampianatra resaka aloha hoe fifadikanina fivavahana de Jesosy manao hoe rehefa misy manala devolo reny mpianatra de Jesosy ny teny nanao tamin'ny mpianany nanao hoe ireny karazany reny de tsy afaka raha tsy amin'ny vavaka sy amin'ny fifadikanina satria niezaka nanala le mpianatra fa tsy nahazo. De misy fotoana ianao zany mitory rehefa misy fotoana mitory aman'olona zany de mitory hoe raha misy angeka fahalemena tena tsy afaka ao na de nivavaka ianao tsy afaka ao de manasa anao hoe oeto amin'ny fifadikanina zay fa misy Andriamanitra mamery anao fahanao mandresy ny asan'ny nofo am'izay zavatra zay. De inona ny avalin'le olona am'izay fotoana zay zany ho an'le olona zany misy miteny izy rehefa avy eo zange taloha tena navita ny fahadianina mihitsy ahy tena navita mihitsy amin'ny fahadianina zany 3 sabata 3 alahady mavita amin'ny fahadianina za tena navita nanao fanolora-tena manao akanjo montina sy ny karazany tam'za taloha tany volandresy voaresy lahatra mihitsy de nanao an'izany fa izy miresaka io zany le souvenir ny resahany io fa tsy miresaka anazy am'izao izy le zavatra nataony ange tena tsara fa izy miresaka amiko efa tsy ao anatin'izay situation zay tsony izy efa na fifadikanina zany efa tsy vita tsony na manao akanjo montina efa tsy vita tsony fa mampiseho fitanjahana hoe taloha nge za tena navita taloha zany de ohatr'izay mihitsy ty fiangonana ity taloha izy tena navitan'izay asa tsara zay izy ka le afatra zany eto na le fampaherezana zay ataon'i Jesosy Kristy amin'ity fiangonana ity de zao appel au souvenir ny ataon'i Kristy fampantsahivana ny zavatra lasa manao hoe miverena ianao amin'ny toerana lasa zay nisy anao fahiny io itoerana zay nideraiko anao io fa nitoerana zay misy anao ankehitriny de mahantra indrindra ianao zay nitoerana misy anao ankehitriny zay nge nyteneny 9 ina ny zavatra resahany io 9 dia tsarovy ny amin'ny andraisanao sy nandrenesanao ary tany mafy ka mibeba tsarovo izy inona ny tokony ho tsarovanao ny amin'ny andraisanao le fahamarinana zany ny amin'ny andraisanao tsarovo ny amin'ny andraisanao sy nandrenesanao ary tany mafy ka mibeba tsarovo zany zay zavatra zay de mibeba ianao de miverena am'izay iny toerana nisy anao taloha zay de zay mampitovy an'ity afatra ty mihitsy any amin'ny fiangonana Efesosy satria zay nge le nitenenina tany amin'ny fiangonana Efesosy raha isika kely Apokalipsy toko faharoa de inona ny zavatra nisy le 7 sy ny 5 de zao nitenen'i Jesosy 7 sy ny 5 kanefa manateny aminao satria efa niala tamin'ny fitiavanao voalohany ianao koa tsarovo zay nitoeranao fonotsim-bola lavo dia mibaiba ka manaova ny asa voalohany io nge nitenen'i Kristy eto le afatra ho an'ny Efesosy tena mitovy mihitsy amin'ny afatra ho an'ny fiangonana Sardis tsarovo ny amin'ny nandraisanao izy sy nandrenesanao inona moa ny zavatra niraisiny le fahamarinana zay fototra ny hitany zany tsarovy ny amin'ny nandraisanao sy nandrenesanao ary tany mafy ka mibeba de atondray izy miteny manao hoe 5 kanefa manateny aminao satria fa niala tamin'ny fitiavanao voalohany ianao koa tsarovy izay nitoeranao fonotsim-bola lavo dia mibeba ka manaova ny asa voalohany le fialana tamin'ny fitiavanao voalohany satria nahoana narana ho velona izy kanjo maty any raha te hiverina zany ianao verina indray amin'le fampianarana fototra any fiangonana apostolika tamin'ny fiangonana voalohany tsarovy le nandrenesanao sy le nandraisanao de mibeba de miverena am'izay toerana zay verena am'izay asa voalohany zay de hiverinao aminao le hafanana fa tsy le atsika anao hiverinao aminao le fakatoavan-dalàna ny fahamarinana zay niraisinao zavatra tenenina tokoa mikasika an'io ihany de andin'ny 2 sy ny 7 any koa izy toko 7 de jereo tsara mifamerenana amin'io le fitiavana voalohany io zany am'le nandraisanao sy nandrenesanao de mitoko 7 andin'ny 2 sy ny 7 de inona ny zavatra tenenina io
misy zavatra anakefatra resahana io zany dia ozy izy miambena ka horeny tsara ny zavatra sisa zay saika maty fa tsy hitako tanteraka ny asanao eo anatrehan'Andriamanitra. Tsarovy ny amin'ny andraisanao sy nandrenesanao ary tany mafy ka mibeba. Zavatra anakefatra ny resahana io zany sois vigilant, le hoe miambena, dia hoe affermi ozy izy, dia eto amin'le ato izy miteny hoe ahoreny tsara ozy izy, dia ny anankiray fahatelo tsarovo ozy izy, mamerina zany izy, dia fahaefatra tandremo ozy izy, dia fahadimy farany mibeba. Zay zany le zavatra efatra resahana eo. Voalohany miambena, famerenana amin'le fitiavana voalohany zany. Faharoa ahoreny tsara, le zavatra renao zany sy le zavatra noraisinao zany, dia tsarovy tandremo ka mibeba izy izy. Asian'Andriamanitra miverina amin'ireo zany, raisina zany ireo zavatra ireo. Ka ny antony nanomezana an'io, maninona ny teny hoe miambena, maninona ny teny hoe ahoreny tsara, maninona ny tenenina hoe tsarovy, maninona ny tenenina hoe tandremo, satria ny zavatra nataon'ity fiangonana ity dia zao hoe efa navotsiny zay zavatra zay, efa niravoravo tany izy dia efa navotsiny daholo zay zavatra zay, dia asiana averina zany zay zavatra zay, miverena amin'izay fitiavana voalohany zay zany ianao. Dia zay ny zavatra, zay zany ny etapy ataonao, miambena, ahoreny tsara, dia tsarovy, aza adino mihitsy, tsika mora manadino, tandremo ny zavatra renao sy heninao, dia mibeba ianao anatrehan'Andriamanitra. So dia ohatran'ny sary teo dia iny dia rava dia vita. Hatramin'izao tanàna ny Sardis na ninona, rava nga nisy fanorenana tsony, rava tanteraka ny tanàna ny Sardis, izay mibebaka dia manarina an'io tanàna io ho an'ireto membre ny fiangonana protestanta reto. Mamerina le tsatoka izay very, izay mibebaka zany mandray an'io. So dia variana amin'ity toerana vaovao izay azo tika hoe mety amiko zao toerana zao, fa ratsy be izay toerana izay. Ratsy be raha hoe mionona amin'izay toerana izay, tsy mety izay, satria tsisy fibebahana zay. Kristy zany miantso fibebahana, fa rehefa tsy mandray an'io zany ianao dia tsisy fibebahana zany. Tohizantsika le lesona ary ny zavatra nataon'ireo mpanavao fivavahana ireo dia zao hoe nanokatra lalana fotsiny izy, zay ny zavatra nataony, fa tsisy tohiny le izy, dia anjarantsika no manohy an'le izy zany. Andininy faefatra indray tsika arinona ny zavatra resahana eto. Toko fahatelo ny andininy faefatra. Kanefa misy olona vitsy aty aminao aty Sardisy izay tsy nandoto ny fitafiny, ary ara-mandeha amiko mitafy lamba fotsy ireo satria mendrika izy. Inona indray zavatra resahana io? Na dia teo ara zany zay, miverina foantsika eto hoe inona moa ohatrany tamin'ny eglizy Tiatira ihany. Le institution nge no natory dia lasa matory ny vahoaka ao aminy. Le mpitondra, ireo mpitondra no matory, ireo mpitondra no mangatsika dia lasa mangatsika ny membre ao aminy. Dia ohatr'izay koa ny fiangonana Sardis, le mpitondra no ny anangatsika dia lasa ny anangatsika le fiangonana ao aminy. Le mpitondra no maty dia lasa maty le fiangonana ao aminy, lasa tsy tanteraka ilay fiangonana ao, le membre ny fiangonana ao aminy. Na dia teo aza nefa izay tsy fantanterahana zay no ny asa nataon'ireto mpitondra ireto tamin'ny fiangonana protestanta. Dia inona ny zavatra nisy? Nisy zany membre ny fiangonana protestanta zay naninona, na dia kely ary izy, nijoro tamin'izay fahamarinana fototra nomenana azy zay, ka niezaka nampandroso an'izay fahamarinana zay. Nisy zany naninona, tsy niandry an'io antso akory hoe mibeba ianao, fa naninona izy, nanorina zay niraisina izy, niambina izy, nitandrina izy. Zany ny zavatra nataony, tsy ohatra ny nataon'ireto membre kabeazany ato amin'ity fiangonana ity zany, fa nisy ireo
dia nisy ireo vitsy anisy areo zany eo amin'ilay andininy faefatra izy nanao hoe kanefa misy olona vitsy aty aminao aty Sardis izay tsy nandoto ny fitafiana ary arandeha amiko mitafy lamba fotsy ireo satria mendrika. Dia teneny olona vitsy ozy izy, misy olona vitsy ozy izy. Dia mbola mba fifaliana zany hoe ay, mba misy fifaliana, mba misy fahasambarana hoe misy olona kely ato. Nitazona nanana ny fanahin'le pionnier zany na le mpanavovevavahana voalohany. Dia ny zavatra resahany eto dia inona indray mbola miverina eto zavatra efa hitantsika tany aloha, olona vitsy na atao hoe minorité zany no nitazona le fahamarinana. Ka io resaka minorité io le antsoina hoe na le hoe olona vitsy, io le antsoina hoe sisa. Dia miverina foana zany tsika amin'le hoe sisa. Ka le sisa dia zao, inona ny hevitra le hoe sisa? Raha teo amin'ny soratra masina no ijerena le sisa dia zao hoe reo vahoaka an'Andriamanitra izay voavonjy na hoe rescape zany. Karazana ohatrany hoe tratrany sambobelona nefa afaka zany. Nisy nanao sambobelona izy nefa afaka, rescape zany reo vahoaka an'Andriamanitra, le sisa reo. Reo sisa reo le naninona? Afaka tamin'ny infidélité ireo, afaka tamin'ny tsy fankatoavan-dalàna ireo, afaka tamin'ny fiodinana tamin'Andriamanitra ireo. Reo zany nijanona ho fidèle ho an'Andriamanitra, mahatoky teo anatrehan'Andriamanitra izy satria nahoana nitandrina izy, nanorina tsara izay nomenana azy izy, niambina izy. Dia reo zany, reo le antsoina hoe sisa zany. Satria natoky tamin'Andriamanitra izy. Dia naninona? Niverina tamin'ilay fitiavana voalohany izy. Dia io le tenenin'ny soratra masina hoe un reste survivra. Na antsoina ihany koa hoe ny sisa ihany no velona na ny sisa no voavonjy izay ihany zany. Ny sisa ihany. Ka raha vao mieritreritra ianao hoe maro anisa zany, dia tadidio fa tsy tanteraka zany. Ato amin'ny soratra masina io sisa io zany dia voateny matetika izy io. Ary izy io fa manomboka hatrany amin'ny Genesis ka hatramin'izao androntsika izao raha resitsika eo amin'ny Genesis fotsiny, firy ny zanaky Adama? Seta. Seta ihany no nifidian'Andriamanitra teo amin'ireo zanaky Adama. Taoriana nahafatesany Abela dia Seta no nifidian'Andriamanitra. Niteraka koa Seta taty aoriana fa nga ny zanaky Seta rehetra no nifidiana, fa nisy zanaka nifidiana tao, nisy sisa foana zany, isaky ny taranaka dia nisy sisa. Nandram-pahatonga taty amin'ny Abrahama. Nanana rahalahy koa nge Abrahama, Abrahama no nifidian'Andriamanitra. Niteraka indray Abrahama, izy indray ny tao, nisy Ismaela tao, nisy Isaka tao. Rehefa avy eo mbola nanana vadin-tsindrano anankiray koa i Abrahama, antsoina hoe Ketura ny anarany, nananjanaka betsaka koa i Abrahama tamin'ny Ketura io. Fa inona? Isaka ihany ange nifidian'Andriamanitra tamin'ireo, sisa tao zany nivoaka zany Isaka. Tonga koa taty aoriana. Nanana rahalahy maro ange Davida, fa Davida no nifidian'Andriamanitra. Nanana zanaka hafa Davida, Salomona no nifidian'Andriamanitra, sisa. Avao amin'ny Salomona koa mbola nivoaka. Tonga koa tsika taty amin'ny Ahaba. Maty daholo ny mpaminan'ny Jehova. Firy sisa tavela? Eli sisa tavela. Dia mbola nifidy sisa teo amin'ny Israely koa Andriamanitra, 7,000 no nifidian'Andriamanitra teo amin'ny Israely. Nefa firy nisan'ny Israely? Dia milaza ve tsika manao hoe fa ianao zany milaza manana marina fa ny anay fiangonana dia ho very daholo satria maro anisa tsy naleo amin'ilay fiangonana. Dia araka ny zavatra hitantsika teo dia jereo tsara. Firy no voavonjy, firy nisa. No Avalomania mianaka ange ny voavonjy tao tamin'ny safidrano. Jereo amin'izany. Dia rehefa tsy matoky amin'Andriamanitra ianao, rehefa tsy miambina ianao amin'ny teny izay nomenanao, renao sy noraisinao, rehefa tsy mitandrina ianao, rehefa tsy manorina tsara ianao, rehefa tsy mankatoa ianao, dia tsy anisan'le sisa mihitsy ianao zany. Tsy anisan'le sisa ianao. Dia le sisa dia zao izay natoky teo amin'Andriamanitra tamin'izay lafiny rehetra izay ny atao hoe sisa zany. Ary rehefa nanota ny zanak'Israely dia inona ny zavatra nitranga? Tamin'ny andron'ny Isaia mpaminany, efa niresantsika kely izy io. Tamin'ny andron'ny Isaia mpaminany dia zao hoe rehefa nanota ny zanak'Israely dia nirahan'Andriamanitra Isaia niaraka tamin'ny zanany eo amin'ny Israely. Dia ny anaran'ny zanak'Isaia nefa dia zao
faminaniana mikasika ny amin'ny zanak'Israely. Ny anaran'ny zanany anankiray natsoina hoe Sear Jashuba ny anarany. Zany Sear Jashuba zany ny dikan'izany dia izao hoe ny sisa no iverina ary ny sisa no hitodika amin'Andriamanitra. Zay ihany sisa no tavela izay mitodika amin'Andriamanitra. Ny sisa no iverina ary ny sisa ireo no hitodika amin'Andriamanitra, zany hoe hivavaka amin'Andriamanitra tanteraka, ho resy lahatra ny amin'ny fahamarinan'Andriamanitra. Fa tsy hoe no maro anisa mihitsy. Maro ny zanak'Israely ho lasa babo, fa ny sisa ihany no miverina hozy izy. Ireo izay mitodika amin'Andriamanitra. Zay ny teneny any amin'ny Isaia any. Any amin'ny Isaia 7 antsika mijery an'izany raha hitantsika izany. Dia jereo koa fa aty amin'ny Apokalipsy izy mbola miteny. Iza ireo sisa ireo izy aty amin'ny Apokalipsy. Jerentsika kely aloha Isaia teo. Isaia 7 ary. Raisitsika kely sao dia lazainareo teny fotsiny eto fa tsy aiza misy an'izany. Isaia 7:7. Isaia 7:7. Zereo tsara nanaovany ny anaran'ny zanany. Isaia 7:7. Dia raisitsika kely. Ary hoy Jehova tamin'ny Isaia, mivoay ianao sy Sear Jashuba zanakao hitsenany haza eo amin'ny faran'ny lakan-drano amin'ny kamory ambony, eo amin'ny lalambe makamin'ny sahany mpamotsy eo amin'ny sahany mpamotsy lamba hozy izy. Ary hoy Jehova tamin'ny Isaia, mivoay ianao sy Sear Jashuba zanakao hitsenany haza eo amin'ny faran'ny lakan-drano amin'ny kamory ambony hozy izy. Dia rehefa miteny izy le hoe Sear Jashuba dia jereo fa misy renvoi kely na misy un kely eto ambany eto. Inona ny dikan'le hoe Sear Jashuba? Sear Jashuba ny dikany dia hoe isisa iverina. Isisa iverina. Ka misy teo amin'ny tsika moa tsy manana fotoana iresahana be an'izany fa mbola resaka hafa koa zay hoe rehefa ny rahan'Andriamanitra Isaia teo amin'ny zanak'Israely dia ny anaran'ny zanany mihitsy no entiny ho faminaniana ho an'ny Israely. Ary tsy ho zanany io ihany fa nisy zanany anankiray koa dia mena anarana ohatran'ny mena anarana koa le zanany dia faminaniana ho an'ny Israely ihany koa izy. Ka eo zany hoe ny sisa ihany no iverina. Dia ireo izay mitodika amin'Andriamanitra, ireo zany no iverina n'Andriamanitra. Ka inona ny définition na ny famaritana le hoe sisa? Dia ato amin'ny bokin'ny Apokalipsy izy miteny an'izy 12. Dia izao ny tenenany anazy. Zany hoe efa hitantsika teo ihany moa izy fa ato amin'ny Apokalipsy izy tena faritany mihitsy zany le izy. Apokalipsy 12:7. Dia izao ny teneniny ato. Apokalipsy 12:7 dia ny 7. Dia ahoana izy izy? Amin'ny anaran'i Jesosy. Dia tezitra tamin'ilay vehivavy ny dragona ka nandeha hiady tamin'ny zanany sisa. Namoa ato amin'ny rehefa miresaka tsika ato amin'ny Apokalipsy dia hoe ny vehivavy maneho inona? Maneho fiangonana. Fiangonan'Andriamanitra zany. Dia ahoana izy? Dia tezitra tamin'ilay vehivavy ny dragona. Ny dragona fantatsika tsara fa Satana ny heviny. Dia tezitra tamin'ilay vehivavy ny dragona ka lasa nandeha niady tamin'ny zanany sisa. Izy tsy niteny lasa nandeha niady tamin'ny zanany fa ny zanany sisa hozy izy. Dia toizany. Dia tezitra tamin'ilay vehivavy ny dragona ka lasa nandeha niady tamin'ny zanany sisa, izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny filazanan'i Jesosy. Izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny filazanan'i Jesosy. Izany hoe ilay sisa zany dia izao hoe ireo izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny manana ny filazana an' Jesosy na mitana ny filazana an' Jesosy. Izay zany le antsoina hoe sisa. Ka reto sisa reto zany tato amin'ity fiangonana Sardis ity dia izao nitandrina izy araka le torohevitra ny tenenin' Jesosy teo. Manao hoe miambena, aoreny tsara, mitandrema, nitandrina izy. Zay fahamarinana azy no dia tena nitandremana zay, narahany zay. Tandrina ny didin'Andriamanitra sy ny filazana any Jesosy hozy izy. Tapitra indray moa ny fotoanantsika zany. Tapitra ny fotoanantsika fa toizantsika le izy. Fa zay zany namaranantsika n'le izy miresaka le sisa teo tsika hoe inona moa ny atao hoe sisa zany? Dia ny atao hoe sisa dia ireo izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy mitana ny filazanan'i Jesosy. Ireo zany
ireo no miverina amin'Andriamanitra, ireo no mitodika amin'Andriamanitra, ary ireo izay mitodika sy miverina amin'Andriamanitra ireo dia ireo ilay niresahany teo verena kely izy atao amin'ny Apokalipsy toko 7 dia inona no resahany amin'izy io? Toko 7:4 manao hoe kanefa misy olona vitsy aty aminao aty Sardisy izay tsy nandoto ny fitafiana ary ara-mandeha amiko mitafy lamba fotsy ireo satria mendrika izy. Olona vitsy aty aminao izy aty Sardisy izay tsy nandoto ny fitafiana. Vitsy zany izy ireo, tsy nandoto ny fitafiana. Vitsy izy ireo tsy nandoto ny fitafiana. Zany hoe nitafy ny fahadiovana zany izy. Inona ny loko fotsy? Fahadiovana. Inona ny loko fotsy? Fandresena. Inona ny loko fotsy? Fahamarinana. Nisy olona vitsy tao Sardisy tsy nandoto an'io fitafiana io. Zany hoe nandeha tamin'ny fahamarinana izy, nandeha tamin'ny fandresena izy. Nandeha tamin'ny fahadiovana izy. Dia ireo izy Jesosy no maninona? Hiara-mandeha amiko amin'ny fitafiana fotsy ozy izy toy izany le teny teo. Ary hiara-mandeha amiko mitafy lamba fotsy ireo satria mendrika izy. Mendrika izy ozy izy. Tsisy fahalotona zany tao aminy. Tsy mba maty ireo, tsy nanana anarana maty ireo fa nanana anarana ho velona. Tanteraka ny asan'ireo teo anatren'Andriamanitra. Izay mikasika an'iny toy izantsika amin'ny herin'ny famaranana ny lesona. Hiaraka hivavaka tsika ireo. Tsotra amin'ny Tompo. Jehovah Andriamanitra raha io, sotra anao zahay. Raha afaka niara-nianatra sy nandinika ny teninao tamin'ity anio ity. Manamasinana iray ny amin'ny teninao ny fahamarinana. Dia iraina mandrakizay ny anaranao raha io kalazay ny anaranao any. Ny anaran'i Jesosy Tompo nanandratana izy mivavaka izany. Halleluja. Amen. Dia tahiny tompontsika rehetra manao fotoana manaraka indray. Bye bye daholo velomena.